avao nareo avatsy amin'ny sisiny atsy tena tongava mihitsy atsy amin'ny sisiny atsy. Merci à vous les hein? Afaka mitsangana ve? Zavady? Misondra betsaka. Mandritran'iny herinandro iny a dia mety nandalo zavatra samihafa daholo tsika tsirairay avy. Dia toy mifampiarahaba tsika mifampitsikitsiky fa tsisy mahafantatra izay tena any anatinao fa tsara ihany moa tsara n'ilay tsikitsiky mety ho courage ho an'ny sasany ilay izy. Mety hoe nandalo zavatra mafy ianao tamin'ny herinandro iny a fa nefa tsy mampiova amin'Andriamanitra n'Andriamanitra zay. Nandalo zavatra mety nahafinaritra ianao a fa tsy mampiova amin'Andriamanitra n'Andriamanitra zay. Mety nandalo fifaliana ianao, nandalo fahoriana fa tsy nampiova amin'Andriamanitra nefa n'izay kanefany a mety misy fotoana tsika mieritreritra ndraindray hoe rehefa ory le tsika dia ohatra hoe adinitsika hoe mampifaly ihany koa Andriamanitra dia manoloana an'izany rehetrarehetra zany a dia mienjika nidiraina foana Andriamanitra. Na inona na inona na maninona na maninona dia mienjika diraina foana Andriamanitra. Izay ny antony mampatonga antsika tonga eto Androany a idiran'Andriamanitra. Dia andao tena idiran'Andriamanitra tsika amin'ny fotsika. Magataka atsika tena hoe ho caution tsara amin'izay zavatsara rehetrarehetra hoe na nandalo inona na nandalo inona. Mienjika dirain'Andriamanitra androany dia idiran'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny mozika, amin'ny alalan'ny dihy. Matsapa ihany koa ianao malalaka fa aza manaiky andevozo ny eritreritra amin'ny hafa, aza manaiky andevozo ny fijerin'ny hafa fa matsapa malalaka. Dia izany zavatsara rehetrarehetra zany a ho ataontsika mampivoninahitsy Andriamanitra dia angataka ny ekipa mpiteritsika hanomboka ny fidirana. It's
Oso mankalazaina izy no iraina izy no imatanane izy no anilalane asantate 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 nina tsy miante Mlaza mfale biasane renare wan lazane yo je wasike ye wasika wana demand yaram kike ye wasike ye wasike wana demand yaram kike oh 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 how far I want tanane Fetan medicas Fiangonana Tana Tuludas Ida night Nademanita Hallelujah smi wasana mens Kawazan Fiderana kupatana ne Mantina kavina kavana ne Ida night Hallelujah. Lazawe masina Tompoandriamanitra hoe eniko ny voninahitra zao fitoerana izao hoe lazawe masina Tompoandriamanitra hoe eniko ny voninahitra izao rehetra izao hoe lazawe masina ianao Andriamanitra tsy misy tahaka anao tsy misy mihoatra noho ianao ny voninahitra hosana ho anao rehetra Andriamanitra aoka zavy eto amin'izao toerana izao ny voninahitra ao raha eo dia iaranay mankalaza sy manome voninahitra lay avo indrindra Fivoriam-piangonana
fa tsara ny andriamanitsika sao rehetra izao ihira halleluia ao anatin'ny zava-maneno aoka isy fiderana eo aminao androany avy any anatin'ny fonao lazao hoe masina ianao andriamanitra miaraka mankalaza ny ao an-danitra ao zay anio ny famasinanao miaraka amin'ireo andendrika amin'izao fotoana izao miankoka eo anatrehanao andriamanitra halleluia fa mendrika ianao jehova ray mendrika eo membonana mendrika no asanatra Amir, ao casava lá e tava não. Ao casava na, nem tava não. Ba o fantata, fa eternal. Yana danisa eternal. Fatsara nyanda manitika. So hallelujah, one up pantak. Hallelujah, one up pantak. Hallelujah, one up
andiny fasivy ny mpanao ny sofina vatsy andre ny mpamorona ny maso vatsy ahita vavakitsika zany andin-tsoratra masina zany indray dia mampahery anay kanefa ihany koa mampatahotra anay mampahery anay satria renao ny fitarainanay hitanao ny fahorianay mampatahotra anay satria na ny zavatra miafo nataonay ihany amin'ny mangingina na ny ao anatin'ny sainay ny ao anatin'ny fonay lalina dia hitanao renao kampianaro izahay velomo araka ny teninao izahay anaro izahay raha misy lalana meloka izay andehananay ny kitotonao amin'ny fonay amarino ray Natapinaza ni lana na venetsimo na dia mikofokofika ao azany fahavalo na dia manao zay hoafaniazany tefoly Jesosy ilay manokatra lalana venevony natapinaza ni lalana venetsefana natapinaza ni lalana vetsinanana matoky izahay matoky izahay ka tsisy atahorana akory Jesosy ilay manokatra lalana venevony izy ilay mahery izy ilay magaga izy ilay mpanjaka tompony manam-pahefana izy no Andriamanitra mifehizao rehetra tsisy zava-magaga tsy aina zao lasao ihany izy ilay mahery izy ilay magaga izy ilay mpanjaka tompony manam-pahefana izy no Andriamanitra mifehizao rehetra izao tsisy zava lasao ihany farafara izy ilay mahery izy ilay mahery izy ilay mpanjaka tompony manam-pahefana izy no Andriamanitra mifehizao rehetra izao lasao ihany eo akaikinao tsy miova Jesosy tsy miova Jesosy hatraminy taloha izay sitrapony dia tanteraka kufa tafitsoatra ny falebiazany ny herirena tany ny vonina tsy miova Jesosy tsy miova Jesosy
fa mety hoe piana ngamanjiro zay io ny toetran'Andriamanitra irahantsika mijery androany dia Andriamanitra tsy miova. Dia ozy itsika hoe inona ny idiran'le tanana, dia idiran'le fara, dia idiran'le ranomasina amin'le izy ho azontsika eo le izy ao arindrina kely eo afaka verina ny jiro izany. Ao anatin'izay fampianarana amin'ny toy hoe mankalaza ny toetran'Andriamanitra izay isika, dia ho antsika izay tsy mahazo teny malagasy dia misy teny gasy ahafahantsika mahazo azy tsara dia le hoe Dieu immuable na immutable God amin'ny fiteny baiko izany. Zay ny rahantsika mijery amin'ity androany ity. Hay. Ok. Hoy Charles Spurgeon izay atsony ny ankizy kely 3 taona ka hatramin'ny 12 taona. Mandeha makany amin'ny asa fanompoana ho amin'ny City Kilongany nareo. Ndana rakizy tahiny tompo daholo nareo dia tahiny tompo koa ny mpampianatra rehetrarehetra. Dia tohitsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoy izy Charles Spurgeon izay atsoina hoe prince des prédicateurs. Tena hoe zany ny anisan'ny kalaza lara ohatra ka amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra tany Angletera tany izy no niaina sy nanao ny asa fanompoana. Ary zany lehilahy zany rehefa mitory teny tamin'izany mbola tsy nisy micro fa mitory teny amina olona mety efa ho amanarivony maro izy fa ny feoany fotsiny no ny asa itoriana ny teny ary mitory teny mbetsaka mba ndritra ny herinandro anankiray. Tena efa mihoatra ny 10 ngambany izy anatin'ny herinandro anankiray mihoatra lavitra n'izay no mitory teny mitory ny tenin'Andriamanitra ary amanalana mihitsy ny olona tonga miaino ny tenin'Andriamanitra izay toriany zany lehilahy n'Andriamanitra zany efa maty efa ela izy fa ozy izy hoe ny momba an'Andriamanitra ozy izy no tokony zavatra halalian'ny kristianina indrindra. Ny momba an'Andriamanitra no zavatra tena tokony halalian'ny kristianina indrindra. Zany hoe rehefa lasa kristianina ianao dia tokony hialalina ny fahafantaranao an'io Andriamanitra izay tomponao io. Zay no zavatra napetrak'Andriamanitra tato anatin'ny foko nitarika antsika ho amin'ilay hoe hahalala ny toetran'Andriamanitra bebe kokoa. Ary tanatin'ny 2 herinandro tsika dia nahita an'izay Andriamanitra tsy refesy mandidina hoe ny fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ny zavatra rehetra izay. Fa ny fiandrandrako ao anatin'ilay fampianarana amin'ny toy ao anatin'izay le hoe mankalaza ny toetran'Andriamanitra izay dia misy zavatra anankitelo. Ny voalohany ao anatin'izay dia ny harenan'ny vocabulaire antsika hoe tsika manatona an'Andriamanitra. Dia antsika mety hoe efa pino efa tsy haiko 2 taona, 2 taona, 3 taona, 5 taona, 10 taona fa na ny teny ampiasantsika tamin'ilay tamin'ny voanino ihany isika no mbola zay no ampiasantsika manatona an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Te hitondra antsika lalina kokoa amin'ny fankafizana an'Andriamanitra ary fiderana an'Andriamanitra. Zany hoe hianakarena ny vavaka ataontsika raha isika tsara ny toriteny izay torianao amintsika. Ny fiderantsika an'Andriamanitra dia mitombo sy mialalina satria mahalala tsara kokoa an'Andriamanitra isika. Amen. Vocabulaire ny anankiray tena hoe richesse n'izay vocabulaire natonantsika an'Andriamanitra izay. Fa ihany koa assurance na fahazonantoka. Ny fiandrandrako anankiray dia taorianany nijerentsika ohatra ny amin'izany hoe fiandrianan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izany. Dia mba tena anana azon-damosina isika ao amin'ny finoana izay arahantsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Azahoantsika antoka fa mifehatra amin'ny hatsipirian'ny fiainan'izao tontolo izao io Andriamanitsika io. Ary azahoantsika antoka ihany koa fa rehefa nividiana Andriamanitra ianao dia sitrapony izay. Ary ny sitrapony tsy maintsy tanteraka. Tsy miova Jesosy ozy izy ilay hirantsika teo hatramin'ny taloha dia ahoana ny toyany?
Izay sitrapony dia tanterany avokoa. Ary rehefa sitrapony ny fidy anao zanany dia sitrapony tsy miovaova izay. Mbola iresaka momba an'izay tsika rehefa avy eo. Dia ao anatin'izay hoe fananantsika assurance zay hoe Andriamanitra mifehy zavatra rehetra Andriamanitra, dia tena hanana fanantenana izay miatraikany amin'ny mandrakizay mihitsy, ary misy fiatraikany any amin'ny mandrakizay atsika tsiraray avy izay fanantenantsika izay. Voalohany ny vocabulaire, ny faharoa assurance, ary ny fahatelo dia izay le hoe finoana inébranlable, ny foi véritable, finoana tena izy. Ialantsika amin'ny finonom-poana ny momba an'Andriamanitra. Ialantsika amin'ny fanompo-tsampy na ny fivavahana amin'Andriamanitra tsy fantatra. Sy Andriamanitra ilay tsy asehon'ny Baiboly. Zay mantsy rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra tsika, rehefa tsy mialalina ny fahafantarantsika an'Andriamanitra, dia mety manamboatra an'Andriamanitra araka ny fisainantsika sika, dia lasa manao mifanohitra amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra nahary ny olona araka ny endrika, araka ny endrik'Andriamanitra no nahary ny azy, lasy-vavy no nahary ny azy. Fa lasa isika indray no manamboatra an'Andriamanitra ao anatin'ny fisainantsika hoe tahaka izao ngamba n'izany Jehovah zany, na tahaka izao ngamba n'izany Andriamanitra zany. Zany dia hevitra diso, ary zany dia tsy araka ny tokony ho izy. Noho izany tiako hanana isika an'izay finoana tena izy izay an'Andriamanitra, mifototra amin'ilay Andriamanitra avoakany ny Baiboly, ambarany Baiboly. Amen na ve? Dia raha fitinina ilay miteboka iarahantsika mijery androany dia voafintona amin'ny teny hoe 3F. Ahoana hoe? Zay 3F zay no mifanafoezana ny lafiny iarahantsika mijery androany ny amin'ny tsy fiovaran'Andriamanitra. Ny anankiray voalohany amin'izay dia ny fihiziny, tsy miova izy amin'ny fihiziny. Faharoa dia tsy miova ny fanambarany ao amin'ny teniny. Ary ny fahatelo dia hoe tsy miova ny fitiavany. Zay zany le maha 3F anazy, ny fihiziny, inona ny faharoa? Ny fanambarany ao amin'ny teniny, ary ny fahatelo dia ny fitiavany. Amin'ilay hoe tsy miova mihitsy ny fihiziny zay tsika, izay no teboka voalohany iarahantsika mijery. Raha nilaza telo herinandro lasa izay hoe miaina amin'ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra isan'andro izao tontolo izao. Dia tsy sanatria hoe vao androany Andriamanitra no hieritreritra hoe inona no ataoko rapitso. Fa hitantsika tamin'ny heri ny fanady ny plan'ny mpanavotana, ny plan'ny mpamonjena azy, dia efa tao an-tsain'Andriamanitra mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ny matsy miova an'Andriamanitra dia tsy midika akory ny hoe amorfa koa izy na statika izy. Fa Andriamanitra miaina feno Andriamanitra, ary tena personnel, afaka ananantsika fifandraisana personnel, satria persona zay ary moa ny atsotsika ny olona anankitelo amin'ny trinité, ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina, dia hoe persona mihitsy afaka ananantsika fifandraisana, ary miaina tsara izay fifandraisana iainantsika izay, na dia hoe tsy miova aza ny fihizin'Andriamanitra ao anatin'izay. Ahoana ny ambaran'ny soratra masina momban'izay hoe mahatsy miova an'Andriamanitra izay? Manasanao ateo ao amin'ny Salamo 7:20. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola. Dia ahoana ozy izy? Hatrizay ianao. Hatrizay ianao. Rehefa mijery tsika ny eo amin'ny fiainana eto amin'ity zao tontolo izao ity, sy ny zavatra napetrak'Andriamanitra hifehy sy ataoko hoe ho repère eto amin'ity zao tontolo izao ity, dia nanome antsika ny fotoana izy. Ary ny fotoana mandeha no mampiovaova ny zavatra rehetra, sa tsy zany? Rehefa mandeha ny taona dia lasa miantitra ohatra. Mijery ny sarinay vao tsy ela, sarinay mbola tanora tamin'ny fotoan'androny. Dia zay hoe zany no fatanao fa mbola tanora tsara mihitsy.
fa hafa ihany koa le tanora tamin'izay tamin'ny fahatanorano zay satria mandeha ny fotoana. Dia ohatr'izany ihany koa mandeha ny fotoana dia miova ny endriky ny tanàna. Mety miova mihatsara na miova miharatsy. Mandeha ny fotoana dia mandroso ohatra ny toriteny. Miova ny toriteny mandeha makany amin'ny teboka ray makany amin'ny teboka anankiray. Zay no nomen'Andriamanitra izay fotoana izay ary noho izay fotoana izay dia miova ny zavatra rehetra. Fa raha mijery ny amin'ny momba an'Andriamanitra sy ny fotoana dia izy no namorona azy fa ivelan'ny fotoana izy. Mialatsiny fa somary teknika kely le izy ary somary ohatrany hoe miala kely ako amin'ilay hoe Andriamanitra tsy miova fa aza manana reo fa misy idirany amin'ilay tsy fiovan'Andriamanitra ihany amin'ny fiizian'Andriamanitra zay resaka fotoana iresahako zay. Anatin'ny fahafahan'Andriamanitra amin'ilay hoe izy tsy ao anatin'ny fotoana dia ao anatin'ny fahafahana maha-Andriamanitra azy ny verina any amin'ny lasa raha tiany zany. Ny hoe eo amin'ny ankehitriny ary afaka mandeha ihany koa izy fantany tsy hoe voatery andeha izy fa afaka mahalala sy hoany amin'ny hoavy. Andriamanitra dia fanary tsy voafehin'ny lalàna fizika manjaka eto amin'izao tontolo izao izy. Fa noho ny famindram-pony nefany dia niditra ho ao amin'ny fotoana izy. Ary 2 taona lasa zay ilay Andriamanitra zanaka nandeha ny tafinofo dia tonga olombelona niaina tahaka ny fiainan'ny olombelona rehetrarehetra ary niaina nandritry ny 30 taona mahery 3 taona. Zany hoe famindram-pon'Andriamanitra fahasoavan'Andriamanitra ilay hoe izy miditra ao anatin'ny fotoanantsika fa izy dia ivelan'ny fotoana ary tsy voafehin'ny fotoana amin'ilay hoe hatrizay ianao Andriamanitra. Hatrizay ianao Jehovah. Raha fa miresaka an'izay zany tsika na miteny eo anatrehan'Andriamanitra manandra-bavaka hoe hatrizay ianao Andriamanitra dia mahalala tsara tsika hoe ivelan'ny fotoana izy. Fa noho ny famindram-pony dia nisafidy ny hiditra ao anatin'ny fotoana amin'ny fotoana izay tiany. Ho tombony ho asoanao, ho tombony ho an'ny izao tontolo izao izany. Hoy ny famaritany Isaia azy. Famaritana Isaia an'Andriamanitra eo amin'ny Isaia 7:50, 5:50. Isaia 57:15 tapany hafa fotsiny. Fa izao no lazainy iray avo sy manerinerina. Ny lalana makany amazo engale manerinerina tsy izay fa tena mbola zavatra ngeza be. Zany hoe manerinerina zany. Izay monina mandrakizay na hoe monina ao amin'ny mandrakizay rehefa mijery amin'ny dikateny hafa isika dia izay kokoa ny resahana hoe monina ao amin'ny mandrakizay. Le hatrizay sy le mandrakizay. Dia rehefa mieritreritsika ny mandrakizay matetika amin'ny maha-olombelona antsika dia hoe manomboka amin'ilay fotoana X dia mandra-pahatonga ny fotoana infini. Fa Andriamanitra dia efa hatramin'ny any amin'ny infini tany amin'ny lasa tsy manam-piandohana no katrany amin'ny infini hoavy tsy manam-piafarana. Tsy nisy fotoana nanombohana izy. Ary ao amin'ny telo izay ray mihitsy izay le hoe hatramin'izay ka ho mandrakizay efa hatrizay izay. Tsy nisy fotoana nanombohany ny zanaka ho zanaka. Tandrefa misy fampianarana hafa ny ivelany any. Témoin de Jéhovah ohatra mampianatra an'izany, ny Mormon koa mampianatra an'izany. Mety misy fivavahana hafa ihany koa mampianatra an'izany. Hoe teo amin'ny nanaovana batisa azy, zay vao nanomboka ho Andriamanitra izy. Na teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty, zay vao nanomboka ho Andriamanitra izy. Na tamin'ny fitsanganany ho any an-danitra, zay vao nanomboka ho Andriamanitra izy. Fa tsia, rehefa mijerentsika ny eo amin'ny Jaona 1:9 ka hatramin'ny 3 dia hozy izy ny ten'Andriamanitra tamin'ny voalohany ny teny. Ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Toy izy ihany hoe 2. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany 3. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra hahary
izao na dia iray aza ny antony nanoratan'ny jaona ny bokin'ny jaona dia hanamarina fa Andriamanitra Jesosy. Ary rehefa minoako fa ny fitsolovany fanahy masina, ny inspiration ny fanahy masina ihany koa natonga ny jaona nanao an'io jaona toko voalohany andininy voalohany io paralèle amin'ny Genesis toko voalohany andininy voalohany. Ahoana ny tao amin'ny Genesis toko voalohany andininy voalohany? Tamin'ny voalohany Andriamanitra. Dia hitantsika ihany koa rehefa mamakivaky ny Genesis toko voalohany andininy voalohany isika dia Jesosy ilay teny naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra izao. Dia hitantsika eo anatin'izany fa hatramin'ny voalohany hatramin'ny hatray zay angambany. Hatramin'ilay voalohany eto dia ilay hoe nanamboarana an'izao tontolo izao, nanamboarana ny zavatra rehetra fa talohan'izay dia efa nisy Kristy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ary ihany koa satria éternel na hoe adraika ho mandrakizay Andriamanitra dia tsy hoe ny Andriamanitra bebe kokoa izy nandritry ny fiovan'ny fotoana, na ny alehibe ny heriny, na ny alalina ny fahalalana, fa efa faratampony hatramin'izay amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Tsy miova izy ao amin'ny natiorany. Ohatr'izay izy hatramin'izay ary ohatr'izay izy mandrakizay. Mbola amboarany amarin'ny Malaki, mpaminany Malaki eo amin'ny toko 7 andininy tsy le 10, 9. Hoe fa izaho Jehova dia tsy miova, ary ianareo ry taranak'i Jakoba dia tsy fongana. Ao amin'ny Hebreo toko 7 ambin'ny 10 andininy 19 dia fantatsika rehetrarehetra Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy miova, tsisy fiovana ao amin'ny izay natioran'Andriamanitra izay, izy amin'ny maha-izy azy mihitsy dia tsy miova. Ao anatin'ny fizin'Andriamanitra ihany koa ny heviny. Andriamanitra ve miova hevitra? Miovaova hevitra ve Andriamanitra? Rehefa mamaky tokoa isika ny Baiboly dia hozisika hoe Andriamanitra angamba no ohatran'ny miovaova hevitra e. Miverimbena matetika ao hoe ohatra hoe mahitsika eo amin'ny Genesis toko 1 dia nanenina tamin'ny nanaovany ny olombelona Andriamanitra ohatra. Mety misy zavatra miverimbena ohatr'izay hoe manenina. Kanefa mbola ny Baiboly ihany. Tsy haiko hoe schizophrène ve sa hoe somary bipolaire ve sanatrian'izany ny fieritreretantsika an'Andriamanitra fa tsia. Fa rehefa mamakytsika ny numéri toko 7 andininy 7 dia ahoana izy? Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa milaza izy, va izy, ka tsy efainy na efa nyteny va izy, ka tsy hotoviny. Dia hozisika hoe ohatran'ny izay ny manahirana amin'ilay mamaky Baiboly zay. Ohatran'ny mifamadibadika, ohatran'ny tsy azonao mihitsy hoe niteny izy ery nanenina sy ny ohatr'izany sy ny sisa. Fa izao, rehefa misy ao anatin'ny confusion ohatr'izay dia ny fahamarinana lehibe indrindra ampanekeo an'izay zavatra hafa rehetra. Ny fahamarinana lehibe indrindra dia hoe Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra tsy manenina araka ny ambaran'ny soratra masina. Dia avy eo tsika mireconcilier tsikelikely amin'ny alalan'ny fandalina antsika hoe fa inona tokoa kay ny mahatonga ny mpampanoratra amin'ny Baiboly nampiasa an'ireny teny ireny hoe Andriamanitra fanahy dia nefa miresaka izy hoe ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, fa nga misy tanana ngezabe zany dia miasa ety ambonin'ny tany sy ny ohatr'izany. Ary ny sofiny tsy lalina lovany nga misy ohatr. Asika ilay izy. Manenina isika olombelona satria tsy mahalala ny zavatra ho avy rehetra. Fa Andriamanitra mahalala ny zavatra ho avy. Ary fantany hatramin'ny fivadihan'ny olombelona dia tsy misy an'izay fanenenana izay ao aminazy
fa izy manangana sy manatanteraka izay planina efa nieritreretiny anehoana ny voninahiny ny hatrany ahafantarantsika hoe Andriamanitra misy sy velona ary tena manjaka amin'ny fiainan'izao tontolo izao io Andriamanitra io. Mila fitakatritsika jerena ny zavatra kilalao teny anatin'ny saiko tamin'ny nanomana an'ity teny ity hoe mila takatritsika fa Andriamanitra tsy takatry ny saintsika Andriamanitra. No miezaka mampafantatra ny tenany amin'ny olombelona. Isika izay mifanohitra ny fisainantsika sy ny fisainany, ny alalon'ny fisainany sy ny ahavon'ny fisainany sy ny fisainantsika. Tena mifanipaka tanteraka. Fa ao anatin'izay hoe mila takatritsika fa Andriamanitra tsy takatry ny saintsika no miezaka mampafantatra ny tenany amintsika izay, dia mampiasa Andriamanitra any antsoina hoe anthropomorphisme. Mba samy teny daholo tsika anthropomorphisme. Zany hoe mampiasa ny zavatra takatry ny olombelona izy ahatakarany olona fa Andriamanitra velona ao anatin'ny fanoratana ny teniny. Tsika izao no mahafantatra an'izany maneniny izany satria tsika tsy mahalala ny zavatra rehetrarehetra dia miova hevitra ohatra. Fa Andriamanitra izy tenany mahalala ny zavatra rehetra. Dia tsy ao anatiny izay fa nefa ny tiany ho aseho ao anatintsika hoe misy zavatra mety nampalahelo an'Andriamanitra ny zavatra nataon'ny olombelona dia izay nenina izay no ampiasany ao anatin'ny lay fanoratana ny tenin'Andriamanitra. Tanan Jehova ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy fohy fa mahavonjy. Dia mba te aneo izy ao anatin'izay hoe ny tanan Jehova tsy fohy fa mahavonjy izy fa te aneo izy hoe afaka mahavonjy atsika izy. Ary raha ny tena izy tsy mila tanana zany akoriny izy. Mitenina izy dia nahariana ny zavatra rehetra. Fa izay ilay anthropomorphisme mahatakaratsika bebe kokoa an'Andriamanitra amin'ny fombatsika. Dia nampiasany zany zavatra rehetra zany. Tsy mila manetsika ny akikeliny kory Andriamanitra dia efa mahavita izay tiany atao. Mahavonjy. Fa misy mpanoratra anankiray ity hoe Geoff Cawson. Dia ozy izy amin'ny teny frantsay no akako an'ilay izy dia engane ka ho voadikako amin'ny teny gasy tsara. Ozy izy hoe par les anthropomorphismes de sa parole, Dieu s'accommode à notre faiblesse pour nous faire comprendre qu'il est vivant et personnel. Averkan. Par les anthropomorphismes de sa parole, Dieu s'accommode à notre faiblesse pour nous faire comprendre qu'il est vivant et personnel. Ao anatin'izay anthropomorphisme ampiasany eo amin'ny teniny izay ozy izy dia miezaka manakatra atsika midina amin'ny toerantsika Andriamanitra noho izay tsy fahampitsika izay, tsy fahatakaratsika izay, mba ahafahany mampahazo atsika hoe Andriamanitra tena misy izy ary velona sy afaka ifaneraserana. Fa ao anatin'izay dia hitatsika hoe Andriamanitra tsy miovaova hevitra zany Andriamanitra. Mbola veriko, miaina amin'ny fanapahan-kevitra Andriamanitra isan'andro izao tontolo izao. Fa tsy hoe Andriamanitra mijery hoe ohatry ny ahoana mifandehan'izao tontolo izao. Eritrereto nge hoe misy olona manao ny sitrapony be dia be eto ambony tany ary misy olona manao tsy sitrapony be dia be. Dia raha Dieu réactionnaire na hoe Andriamanitra réactionnaire Andriamanitra dia tena mety hikorotan-tsaina izy hoe amin'ilay aiza zany no ifaliany dia aiza no hananana sy ny sisa. Fa izay tsy miova hevitra izy ary manatanteraka ny heviny hatramin'ny farany. Andao indray jerentsika izay stabilité na hoe tsy fiovaovan'ny fihetsepon'ny izay. Resaka fihetsepo. Azonao an-tsaina ve raha ohatra ka Andriamanitra tsy stable émotionnel io Andriamanitra io? Mba eritrereto kely nge. Tena korotana tsisy na ny mety tsy nahary an'izao tontolo izao akory ny ary izy. Fa tsy izay Andriamanitra. Manana an'izay stabilité émotionnel izay izy. Raha ohatra ka hoe ndao hoe mialatsiny Andriamanitra fa ndao hoe eritreretina hoe stable izy. Dia amelany elo kelao androany
dia ohatrany misy mampalahelo anazy ary dia tsy amelany elo koa indray ianao androa ara-pitso dia misy mahafaly anazy ary dia ianao indray amelany elo koa. Tena sahirantsika ny amin'izay fa tena hoe manana an'izay stabilité izay Andriamanitra. Jakoba toko voalohany 7:10. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rain'ny fanazavana izay tsy misy ahoana izy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Dia satria tsy azosika tsara ilay teny malagasy dia misy teny gasy tiako andikanana azy kokoa amin'ny Jacques chapitre 1 verset 17. En qui il n'y a ni changement ni ombre dû à des variations. Tsy misy fiovaovana na aloka nateraky ny zay fiovaovana izay ao amin'Andriamanitra. Ny olombelona rehefa tsy misy an'izay stabilité na fahamarina toeran'ny fihetseham-po izay dia miaro fahotana ny fihetsika rehetra asetriny matetika. Manana fihetseham-po Andriamanitra fa tonga lafatra ny stabilité an'izay fihetseham-pon'Andriamanitra izay. Tsy misy aloka na fiovana ao aminy. Ary zay hoe ataovy ao an-tsaina foana hoe olona tsy matakatra isika no miezaka manakatra an'ilay olona tsy takatra ny saitsika ambaran'ny soratra masina. Dia mety be lehibe ny zavatra mety mbola manahirana antsika fitsakotsakoana an'izany rehetrarehetra zany. Andriamanitra maro toerana tsara izy ka tsy azo lalovina ara-pihetseham-po. Ndraindray milalao an'Andriamanitra ara-pihetseham-po dia eritreretintsika hoe ireagira Andriamanitra ny amin'ny filalovantsika ny fihetseham-pony. Hoe ohatra, aza tahina eo nge za tsy angona antsony. Aza valiana anie mivavako hoe tsy hanome anao mifanatitrako tsony na henako 5 isan-jato mifanatrako. Jere tsara nge. Tsy afaka anaovantsika an'izany Andriamanitra, tsy mireagira selon an'ny zay mety ho adalantsika olombelona filalovantsika an'Andriamanitra. Tandremo fa aoka Andriamanitra ho Andriamanitra ary aoka ny olona ho olona. Tsy azo filahana io Andriamanitra io. Sao dia sanatrian'izany zatra mamolaka vady ianao ka Andriamanitra koa ny filahanao. Sanatrian'izany tsy miova izy ary stable ao anatin'izay fihetseham-pony izay. Tsy miova ny fanambaran'Andriamanitra ny teniny. Isaia 41 verset 8. Maina ny ahatra malazo ny voniny fa ny tenin'Andriamanitra dia haharitra mandrakizay. Hitanareo misy fifandraisany foana ilay fotoana, ilay hoe maharitra sy ilay hoe tsy fiovaovana rehefa mijeritsika ao anatin'ilay fandiniana ny soratra masina. Salamo 7:7. Ho mandrakizay Jehova no nanorenanao any an-danitra ny teninao. Matio 4:5-3. Ny lanitra sy tany dia ho levina fa ny teniko tsy mba ho levona. Zany hoe io tenin'Andriamanitra io zany tsy idiran'ny fotoana fa maharitra mandrakizay. Maharitra mandrakizay, mitoetra mandrakizay. Tsy mba ho levona ny tenin'Andriamanitra. Ary zay nilazain'Andriamanitra momba ny tenany, ny planiny famonjeny, ny fenitra tiany iainan'ny olony, ny planina hamaranany an'izao tontolo izao dia sady marina no tsara no tsy maintsy tanteraka. Fanantenanao antsika anie zany raha lasana bavy hoe izay zavatra tenen'Andriamanitra atao anatin'ity teniny ity sady ampy tsara ty ozy itsika hoe misy zavatra ohatr'izao mety tsy nampidirin'Andriamanitra atao. Ampy ty ho amin'ny ahafahantsika fiainana ho araka an'Andriamanitra. Dia sady marina
no tsara no tsy maintsy ho tanteraka. Zany ilay Andriamanitrantsika. Tanterany sy ho tanterahany avokoa ny teniny teneniny rehetra. Dia ny setrin'izay azo atokisana io teniny io noho izany. Ary voaporofony tantara. Hamarin'ny siansa mihitsy aza raha ohatra ka ilany zany ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, avoakan'ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, azontsika antoka fa ireo teny fikasana rehetra izay mbola tsy no tanterahany teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao sy eo amin'ny fiainan'ny mpino tsirairay avy manokana dia tsy maintsy ho toaviny avokoa. Amen ve? Hitantsika zany tao amin'ny faharina. Ny tenin'Andriamanitra dia tanteraka araka an'izay nolazainy. Tokony hanome antoka antsika zany hoe izay nitenen'Andriamanitra rehetra ka ho anao, ho an'ny teny fampanantenananao, teny fikasana ho anao, dia tsy maintsy tanterahany fa anazy ny fotoana, fa tsy anao ny fotoana, ka tsy hanery an'Andriamanitra ianao amin'ny tsy fotoanany. Sa ahoana? Satria tsy afaka milalao ny fihetsepon'Andriamanitra tsika. Amen. Hitantsika zany tamin'ny Pentekosta, tany amin'ny Joela toko faharoa ny teny Andriamanitra hoe andatsahako ny fanahiko, ny zanakalahinareo aminany zanakavavinareo, ny lay antrareo ahita fahitana. Izay tokoa ny tanteraka ao amin'ny fiangonana tao amin'ny asan'ny apôstôly. Tanteraka ihany koa zany amin'ny faminaniana 700 mahery momba ny Jesosy, tanteraka avokoa tao amin'ny Jesosy rehefa tonga nofo Jesosy Kristy. Ary fahatelo, dia hoe marina sy mahavonjy ny finoana ananako satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy miovaova, mitoetra ary marina mandrakizay. Tsy eritreretintsika hoe mety marina koa ngamba ny Koranina fa samy manana ny lalany daholo io hoe. Ny lalana rehetra tonga ny Roma daholo, fa tiany mba anay, tiany mba namen'Andriamanitra anay, fa nomen'Andriamanitra hafa ihany koa ny Silamo, nomen'Andriamanitra hafa ihany koa ny boky ny Mormon ohatra, i Joseph Smith, sy ny sisa sy ny sisa. Fa non, mialatsiny raha ohatra ka manana ohatrany hoe misone hoe ohatrany radikala, fa zay ty irery ihany, ny tenin'Andriamanitra irery ihany no hantanteraka tsy miovaova ary mitoetra marina mandrakizay. Noho izany dia marina sy mahavonjy ny finoana izay ananantsika raha lasaina bavy. Amen. Rehefa laza izy hoe Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalany. Dia tena izay tokoa. Amen. Dikan'izay dia diso ny lalana hafa. Diso avokoa ny lalana hafa. Akoatran'ny azy. Ireo lalana hafa ireo izay tena tahaka ny hoe misarika ny nofo. Hoe tena ohatrany mba mahafinaritra kosa anie le fanaon'ireny bodista ohatrany tena mahay mifehtena tsara, tsy mikapoka na ny lalitra ara, tsy voloany, sy ny sisa sy ny sisa. Ohatrany mahafinaritra ny nofo zany, fa tsy izay ny lalan'Andriamanitra. Fa Jesosy Kristy irery ihany ambaran'ny soratra masina. Amen. Farany, tsy miova ny fitiavany. Salamo 136, andininy fa 4. Mideran'Andriamanitra ny lanitra fa mandrakizay ny famindrapony. Dia rehefa mijery tsika n'io salamo io, rehefa mijery dika teny iombonana ohatra, dia tsy hoe maharitra mandrakizay ny famindrapony, fa ozy izy hoe maharitra mandrakizay ny fitiavany. Dikan'izay, constant, consistant, plein de compassion. Zay ny toetran'Andriamanitra amin'izay tsy fiovaovany zay. Tsy haiko hoe ahoana ny andikana an'izany hoe constant, tsy miovaova, consistant, ohatrany tsy miova ihany koa. Zay tenenin'ny dadafary zay. Satria tsy miankina amintsika fa miankina amin'izy tenany ny fitiavany. Izy sady fitiavana mihitsy no mitia antsika. Alleluia. Dia ambarany eo amin'ny teniny fa tsy miova ny fitiavana itiavany antsika. Fitiavana mandrakizay no ny tiavako anao ka izany ampaharetany famindrapoko aminao. Fitiavana mandrakizay raha lasaina bavy, tsy miova ny dikan'izany. Alleluia. Farany, mifamatotra amin'ny famonjenantsika io fitiavana tsy miova io.
eny no tiavan'Andriamanitra fantatra izao tontolo izao ka nomeny ny zanany latokana mba tsy ho velona rehetra mino azy fa ho velona aina mandrakizay na hoe anana fiainana mandrakizay. Rehefa nity izy dia tsy misy zavatra hafa ataontsika havery an'izay fitiavana izay ary tsy misy zavatra azonao atao ihany koa hamafa io fitiavan'Andriamanitra io satria izy no iankinany. Dia miditra amin'ity fara ity ahako hamaranantsika azy. No mahitsangana isika. Ny fara any amin'ny lakotiny misy anazy any amin'ny toerana misy fiantsonan'ny sambo. Io no repère ho an'ny tantsambo. Mety miovaova ny fanonjan'ny ranomasina ary mety atopatopan'ny rano makany amin'ny toerana tsy nieritreretiny ny mpiatsambo raha tsy mahita an'io fara io. Dia Andriamanitra dia tahaka ny fara. Ary ny fara dia tsy miovaova toerana fa eo amin'ny toerana marina anankiray ary repère azo itokisana. Andriamanitra dia tahaka ny fara ho antsika olombelona indrindra fa isika mpanaradian'i Kristy. Mila banjintsika, mila jerentsika foana. Mila tsy miala any ny masika fa raha zany dia atopatopan'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao isika. Mametraka an'Andriamanitra ho repère parfaite izany toetrany tsy miovaova izany. Miova isika isaky ny mihetsika ary miova ny zavatra rehetra eto ambony tany. Enina ny fahamarinana sy ny rariny azy. Ny tsara aza dia miankina amin'ny vanim-potoana lalovana no mahatsara ny zavatra anankiray. Mety tsara zao poziko zao fa raha 50 taona miala teto ratsy zao poziko zao. Fa mila mahafantatra an'Andriamanitra tsy miova isika. Ary mila miaina araka ny teniny izay tsy miova ihany koa. Mila mahatoky ny fitiavany izay tsy miovaova. Dia noho izany tia ny anana fiainana maro toerana isika tsiraray avy. Maro toerana ara-pisainana ary maro toerana ara-pihetsepo. Ary rehefa maro toerana isika dia manome repère ho an'izao tontolo izao ihany koa. Rehefa milaza amintsika ny tompo hoe fahazavan'izao tontolo izao isika dia sady manazava ny eo amin'ny manodidina antsika isika no manondro ihany koa an'ilay fahazavana lehibe makany amin'ny Jesosy, ilay fahazavana resahan'ny Jaona voalohany. Ary farany hoe fitahiana ho antsika sy fanantenana ho antsika izany hoe Andriamanitra tsy miova izany. Tena soa ihany fa tsy miova Andriamanitra. Ary soa ihany fa afaka miova isika. Satria tsy nisy fanantenana ho antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay akory raha ohatra ka tsy afaka ny miova isika. Indrindra fa ny ho amin'ilay hoe fanantenana amin'ny valim-pity atolotr'Andriamanitra amin'ny fankatoavantsika. Ny fankatoavana dia tena hoe karazana fiovana ho amin'ny tsara izay apetrak'Andriamanitra ho fitahiana ho antsika. Dia izy ilay repère tsy miova tokony ho ankatoavintsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny teniny izy. Misy zavatra ihany koa nefa tsy tokony hiovaovantsika hanahafantsika an'Andriamanitra. Betsaka ireo zavatra mety ataon'Andriamanitra tonga anatin'ny saintsika fa tsy manana fotoana intsony isika. Fa ndao hiteny amin'Andriamanitra hoe ampianaro ahako Andriamanitra, hibanjina anao ilay repère tena tsara indrindra. Atoky ny fitiavanao tsy miova ary hiaina araka ny teninao satria izany teninao izany dia tsy miovaova mihitsy. Nao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tena tsy miova ianao hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Ampio izay Andriamanitra. Tena ampio izay anakanao ihany koa amin'izay zavatra tsy tianao iovaovanay. Ny eninay dia ho eny ary ny tsianay dia ho tsia Andriamanitra. Ary ampio izay atoky ny teninao satria ny teninao no hany tsy miova. Mandrakizay Andriamanitra. Ampio izay ampifanaraka ny fiainanay amin'izany teninao izany. Ary farany ihany koa Andriamanitra ampio izay atoky ny fitiavanao satria ny fitiavanao dia tsy miova, tsy ritra ho anay mandrakizay. Hotahinana ny teninao, hotahinana ny fonay. Raha isika nitsodrano fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ho azy any voninahitra ankehitriny mandrakizay. Amen. Say mitahin'Andriamanitra ho ary amin'ny boma isika.